paksananku. Inu marisa kawam po fitay ng pabagsanado. Amin'ny anaran'ny Ilay Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpanjakatsika zany dia hosokafana ity fanamariana ny fahavolo taonan'ny fiangonana eto Fiangonana Apokalipsy lasora feno folo taona
febroary enina sy 2020 febroary enina amby folo sy 20. Maire zaro koa itombada isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanan'Andriamanitsika areo ka Jehova anao sitrapon'ny. Zakaria toko fa 7:12 ka hatramin'ny 17 zany. Zay rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo rehefa hita ny teny ny famitinana na ny soramandry ny andravana ny firenena maro sy ny voninahitra ho azony ziona kosa. Halleluja. 12 miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no anambarako hoe anonitra roa eno ho anao aho fa no enjaniko ho ahy joto. Efraima nataoko zanatsipika ary ho tairiko ny zanakao ry Ziona iady amin'ny zanakao ry Grisy ary ataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao ary Jehova iseho ao aminao ao aminy ka andeha toy ny elatra ny zanatsipikany. Jehova Tompo itsokanjomary ka andeha amin'ny tafio-drivotra any atsimo. Jehova Tompo mary no iaro ireny. Dia inana ireny ka nitsakitsaka vato na tsamitady ary isotro ireny ka iora koraka tahaka ny azony divay ary feno toy ny lovia famafazana ireny dia toy ny zoron'ny altara. Ahovanjeny Jehova Andriamaniny ireny amin'ny zany andro zany toy ny olona izay ondriny fa ho toy ny vato tsatsoboninaitra mamirapiratra eny amin'ny taniny ireny fa akory ny asoana ary akory ny atsaratareny vary no hampaharoroka ny zatovo ary ranom-boaloboka kosa ny zazavavy. Izany ny tenin'Andriamanitra hahasoa ny fanahy fiangonana rehetra. Halleluja. Amen. Miaraka ivavaka isika. Andriamanitra raha eo 10 taona ny fiangonana eto Lasoro. Tafavory maro be izay tompo hanome voninahitra anao fanamariana zany 10 taona izany satria dia zava-mahagaga tokoa ny tantananao fiangonana ny raha manatrika izao fotoam-bavaka izao zay androany mahita ny voninahitra ao, mahita ny lanitra fotsy sy manga, ny fitafiana fotsy sy manga izay manamarika izany 10 taona izany ka neny honao ny herinao fa kely tokoa ny an'ity fiangonana ity ary dia lehibe tokoa no hiafarany. Dia atolotra ianao ary Jehova nidera sy niatra ny voninahitra manaraka izany. Manampy izany tompo dia mbola noho izany fitahiana sy ny fanambinana nomenao tamin'ity fiangonana ity nandritra ny 10 taona izany dia tongeto izay nitondra fanatitra, fisaorana, fankasitrahana na ny ampahafolo ny araka ny baiko nomenao. Matoky izay raha eo fa miteny fikasana rehetra momba n'izany raha hiverina aminao izay dia hovahanao tokoa ny varavaran'ny lanitra. Hitondranao fitahiana feno ambiampy mivoakanao tsiraray avy. Asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny vokatray izany fa dia avanom-bony voalobokay ho ianao. Ary izay dia ataon'ny firenena ireo tamin'ny mahafinaritra sy sambatra. Hoy ianao Jehova tompony maro manosiny izany. Raha isoary izany mba ho andrakasitranao amin'ny seza fiandrianana. Raha nisy tsinanaka tolotra tompo no nanton'ny maro samihafa. Mivavaka izay mba mindranao foana izany mpanomponao zany ka omenao fitahiana amin'ity volana vaovao hiditra ity indray. Tondra ny mpifaliana ho anao. Dia mitenena ary Jehova ao amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay noenonay vakina teo fa eno indray izay amin'ny alalan'ilay fananao masina izay efa miaraka aminay eto. Fa izany mivavaka izany dia angatana isitrononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina ho azy ny dera sy ny voninahitra manontolo indrindra koa mandrakizay. Halleluja. Amen. Ity taona 2010 sy 2020 ity dia taona fanamariana ny 10 taona ny akamaroan'ny fiangonana rehetra
manerana Madagasikara. Ary ny androany sabata zany fa 7 ny volana O dia eto amin'ity kianja lehibe ny lasora ity no nanaovana izany fanombohana ny fanamariana ny 70 taonan'ny fiangonantsika izany. Manaitra ary misarika ny maso, manetsika ny fo, ny mahita ny firaisana fo, firaisan-kina, firaisan-tsaina, fitiavana amintsika fiangonana amin'izao fanamarena 70 taona izao, satria dia miavaka raha samy miavaka amin'ny fanamarena ny 70 taona ny fiangonana izay natrehana ny tsika eto lasora androany ity. Satria dia no mariantsika tamin'ny alalan'ny fotsy manga. Mahafinaritra ny fanamariana sy ny firaisampo sy firaisan-tsainantsika, satria dia samy miezaka hoe fotsy ambony daholo fa isy samboady manga sy fotsy manamarika ny 10 taona famahalasora. Dia hita fa ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy nasehontsika ka dia kely ny andohany ity fiangonana ity fa lehibe tokoa izy, ko dia miarapantsika fiangonana rehetra eto lasora amin'izao fantratrarany 70 taona zao ny FIB nasionaly sy ny fiangonana rehetra maneran-tany zany ho mariky ny fiarabana ianareo dia ifanao fahofantanana itsika taovy lavalava mihitsy ny tanantsika rehetrarehetra ho alaina sary hatrany amin'ny andrefanany ka hatrany atsinananany dia alaovy sary angy anary pakasary avoay tsara mihitsy malakilaky ny pakasary dia alaovy araky ny fomba ofisialy mihitsy haute gamme modernité mihitsy naman'izao sary zao fasosary fasy mandeha dia ataovy vitan'ny leran-tany 10 taona ny lasora zao ny endriny miavaka amin'ny rehetrarehetra ka dia ometsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia raha hoteraka farany zay lafo dia lafo ny resika voninahitra. Halleluja! Halleluja! Tsy hitako izay ilazana azy satria hoe enin-kafaliana, dobo-kafaliana ny fo. Ary raha mahavita ohatran'izao ataontsika zao daholo ny fiangonana rehetra kalaza 10 taona dia 10 taona, 20 taona, 50 taona ny jobilo dia mino fa ny lanitra ray manontolo koa dia mifaly miaraka amintsika dia metsika n'Andriamanitra tsy adinontsika koa ny miarabantsika rehetra era Madagasikara ny team-pitan-dranomasina manaraka nyity androany ity fa afatra lehibe no raisitsika amin'ity 70 taonan'ny fiangonana eto lasora ity. Ny vakina tamintsika tao ny perikopa maneran-tany, ary rehefa mamaky io perikopa io ianao dia misy zavatra miafina ao ambadika izy io, mahatonga ny trangan-javatra zay misy hitatsika amin'izao fotoana izao. Mpaminany Zakaria no resahana dia niresaka ny fanoharana nataon'ny Jesosy fito koa taty amin'ny bokin'ny Matio dia ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny apôstôly raha ho an'ny Roma izy. Misy hafatra ngezabe amin'izao 70 taona omenantsika zao dia avintsika izao izany perikopa izany. Zakaria 5:9 dia vakitsika ny lohateny zay manao hoe niandravana ny firenena maro sy ny voninahitra ho an'ny ziona kosa. Misy zavatra roa zany ao izay mifanohitra, ny iray fandravana, fampitena, fahamboninahitra, fa ny ray kosa ny kilany fahazahoam-boninahitra ho an'ny firenena iray. Raha misy faravana ato zany akilany, faravaham-boninahitra, misy fahazahoam-boninahitra akilany eto. Dia rehefa mandeha ny vaky teny dia raisitsika fotsiny ny andinin'ny 12 ny tapany voalohany iny no raisitsika tondratsika ny fanazavana. Zakaria 9:12 zay manao hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana, anio no anambarako hoe anonitra roa eny ho anao aho. Amen. Ozy hoe miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana fanantenana, anio no anambarako hoe anonitra roa eny ho anao aho. Zany hoe voafatotra ny zanak'Andriamanitra, voafatotra ny zanak'Israely andevo tany Babilôna. Fa tonga ny fotoana hoe miverena ary amin'Andriamanitra amin'izay. Dia raha mijeritsika io
andiny faharoa folo fotsiny dia hoe misy fatorana mamatotra ao faivaly fatorana. Amen. Dia azo hitarina lavitra be zany fatorana zany. Inona ny fatorana mamatotra anao? Trosa mamatotra tsy fananana asa mamatotra problème mivady ato tokantrano ato problème tsy fahatahana vady problème tsy miteraka problème tsy fananam-bola problème amin'ny fiainam-panahy problème amin'ny zanaka maditra problème amin'ny fiarahamonina ny amin'ny toeram-piasana zany fatorana mamatotra. Fa ahoana ozy izy? Ovahana io. Amen. Ovahana io. Ka raha mijeritsika zany ity tantara ity dia ampifandraisitsika ny tantara ty Zakaria ty sy ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ny vaky tenitsika tao. Fanoharana 7 no nomeny Jesosy amin'io Matio 7:10. Fa mijery ny tantaran'i Zakaria koa tsika dia misy fahitana 7 nomena azy. Ka horaisitsika tsiraray fahitana 7 sy fanoharana 7 akatsika 4 fa itsika eto lasoro amin'izao isehony voninahitr'Andriamanitra zao no ny anjerany ty 4 ity amin'ny 10 taona izay mariantsika manomboka androany. Iny 10 taona io dia inona ny resahana ao anatin'io 10 taona amin'ny afatry ny anjely amin'ny afatra fanoharana 7 izay nomena antsika zany. Raisitsika ary le Zakaria io dia jerevantsika ny teny nomeny Jehovah azy. Zakaria 1 vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Zakaria 1 page 873 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Tamin'ny volana 9 tamin'ny taona 2 nanjakan'i Dariusy nahatongavany tenin'i Jehovah tamin'ny Zakaria mpaminany zanaky Berika zanaky Ido nanao hoe tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehovah. Tezitra indrindra tamin'inona hony? Tamin'ny razanareo. Dia raha isy hoe tezitra tamin'ny razantsika koa zany Jehovah. Kolazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Miverena amiko ianareo ho Jehovah tompony maro dia mba hiverina aminareo kosa ho Jehovah tompony maro. Manao siny mazava mihitsy zany hoe miverena amiko ianareo ho Jehovah tompony maro dia mba hiverina aminareo aho. Aza mba toy ny razanareo zay nantsoiny mpaminany fahiny hoe zao no lazain'i Jehovah tompony maro. Miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo, tsy any amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitanana izy na niaino azy ho Jehovah. Ny razanareo aiza moa ireny zao, ary ny mpaminany moa velona mandrakizay va ireny. Fa ny teniko sy ny didiko izay nadidiko ny mpaminany mpanompoko tsy nahatratra ny razanareo va izany. Ary izy nitodika ka nanao hoe arak'izay nosain'ny Jehovah tompony maro atao amintsika, araky ny alaintsika sy nataontsika dia arak'izany no nataony tamintsika. Na dia zany ny antso voalohany, miverena amiko ianareo izy Jehovah. Miverena tsy ho velabelarintsika intsony miverena natao miverina zany fa misy hevitra roa zany le miverin-dalana. Ray zany miverin-dalana nandeha tany amin'ny lalana tsisy dia miverina mihitsy makany amin'ny lalana izy. Dia anankiray indray nandeha tany amin'ny lalana izy fa niverin-dalana nakany amin'ny tsy izy. Miverena ozy izy. Fa ny razanareo tezitra tamin'ny razanareo Jehovah, tamin'ny razantsika. Fa zao verina amintsika dia rehefa niverina zany ny zanak'Israely dia nomena fahitana amin'izay ny mpaminany Zakaria fahitana 7. Ireto ireo fahitana 7 ireo. Afatra voalohany Zakaria 1 dia ny 7. Inona moa ireo? Ary ilay anjely resaka tamiko dia nanao tamiko hoe izaho aneonao ny am'ireo. Ary raha lehilahy izay nijanona teny amin'roatra dia namaly hoe ireo dia nirany Jehovah ivovohiny amin'ny tany. Ary namaly ilay anjelin'i Jehovah nijanona teny amin'roatra ireo ka nanao hoe efa nivovohy teny amin'ny tany izahay ary indro ny tany rehetra dia miadana sy mandry fa izay. Ary ilay anjelin'i Jehovah namaly hoe Jehovah tompony maro mandra-pahoviana no tsy amindranao fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'ny Joda izay efa natezitra anao 70 taona izay. Satria 70 taona no andevoan'ny firenen'i Jerosalema sy Joda tao Babilôna. Efa fanjakana faharoa zany miditra ty fa tsy Babilôna intsony fa Mediana sy Persiana. Diny 13 dia novalian'i Jehovah teny tsara sy mampionona ilay anjeliny resaka tamiko. Ary ilay anjeliny resaka tamiko dia nanao tamiko hoe miantsoa hoe zao no lazain'i Jehovah tompony maro, sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona
ary tezitra indrindra ao amin'ireo firenena miadana satria zaho dia tezitra kely ihany fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana ko izao no lazainy Jehova efa tafaverina eto Jerosalema amin'indra fo aho ny tranoko ahorona eto hoy Jehova tompony maro ary nofamolaina ho enjanona eto Jerosalema averiko zany le izy dia eto amin'ny lasora amin'ny 70 taona antsika koa ny voan'izao afatra izao 19 ko izao no lazainy Jehova efa tafaverina eto lasora amin'indra fo aho ny tranoko ahorona eto hoy Jehova tompony maro ary nofamolaina enjanona eto Jerosalema eto Madagasikara zany tao mafy ny tiako efa tafaverina eto Madagasikara zany Jehova eto lasora no anomboany zany afatra izany mientso indray hoe zao no lazainy Jehova tompony maro iompapana ny fanambinana ny tanànako ary Jehova ampionona ny ziona ary mbola hifidy any Jerosalema ndray izy aninona ny fanambinana ozy izy ho atsika zany zay miendro afatra zao dia tsy andray an'izany atsangano ny tanàna kavanany andray fitahina maninona manomboka zao raha mindro zany anao dia ataova ambony ny tananao ampio tanana roa mihitsy satria tsy omby fitahina minina tanana anankiray tahina miopapana fa ataovy roa mihitsy ny tanana andray fitahina maninona ony miopapana ny fitahina manomboka zao mahafototaona zao iopapana ninona hoy iza Jehova tompony amen zay ny voalohany ny faharoa toko faharoa fahitana faharoa ny amin'ny tandroka efatra sy ny piasa efatra andininy faharoa hoy izao tamin'ilay anjely nyresaka tamiko inona moa ireo toy izy tamiko ireo dia tandroka zay mampiaka ny Jota sy ny Israely ary Jerosalema tandroka roa dia miresaka foana zany Zakaria manontany zany hoe rehefa miresaka amin'ny anjely zany ianao dia rehefa misy zavatra tsy fantatrao dia maninona ianao zany manontany fa tsy hoe dia miteny eo izy dia rehefa avy mitantara dia niresaka tamiko ny anjely dia izao no hitako tô dia anontaniana hoe dia inona zany ny dikany zany za ary tsy nanontany le anjely akory hoe inona ny dikany ko fa ianao zany manontany ko inona io inona ny dikany io rehefa mba resahan'ny olona dia mba anontany io izy fa tsy dia mihaino fotsiny ny anjely fahatelo misy afatra koa ato amin'ny fahitana fahatelo ato ny amin'ny lehilahy nitondra famolaina andininy fafito ary indro nivoaka ilay anjely nyresaka tamiko nisy anjely anakiraiky nivoaka hitsenasika nanao taminy hoe miazaka zaka milaza amin'ny zatovo hoe honenana toy ny tanàna tsy manda Jerosalema noho ny amaron'ny olona sy ny biby fiompy ao aminy fa izaho Jehova ho manda afo manodidina azy ary voninahitra ao afovoany amen ataovy honenana toy ny tanàna tsy misy manda iala sora noho ny amaron'ny olona ao sy ny biby fiompiny ao dia jerety amarontsika eto lasora amin'izao andro anio izao manao ny amarontsika maro ny mponinao izy izy Jehova ho manda afo manodidina azy ary voninahitra eo afovoany meo voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka Jehova zany no afo manodidina azy zay andininy faharoa ambin'ny folo fa izao lazaina Jehova tompony maro ampiseho voninahitra no nanirahana tany amin'ny firenena zay namabo anareo fa zay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamasina tavoamenina mafy fa indro ahitsy eo ambony tanako ka ho baboiny ireo nanompo azy ireo dia ho fantanareo fa Jehova tompony maro naniraka amen dia ao nosy izy amin'izao 70 taona antsika zao ny 14 mioby sy mifaliry zionaky zanaka vavy fa indro avonina ho vonao aho Jehova tompony maro tsy fiteaka mafy zany mioby sy mifaly ohatsy izy fa Jehova mihitsy nonona amin'izao fiangonana zao fahitana faefatra Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehany anjelin'ny Jehova ary dia naseho hafa indro Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'ny Jehova ary Satana nitsangana teo kavanana hiampanga azy iza nitsangana teo kavanana hiampanga azy Satana ary hoy Jehova tamin'ny Satana ananatra anao ne Jehova ary Satana eny Jehova nifidy amin'ny Jerosalema ne ananatra anao tsy fororona sorena tamin'ny afo va ity ny mpiampanga rehetrarehetra izy anao an-damosiny
tao anatin'ny folo taona zay tsy mafy ny fiampanganatsika teto Lasora. Ao na lolo mafy ny fiampangana teto nandritra ny folo taona. Izy tao andamosiny io fiampangana io izy. Ty fiangonana apokalypsy ity dia nivelona tao anatin'izany fiampangana izany. Ary rehefa tsy n'izao tontolo zao no miampanganao dia ny kristianina. Rehefa tsy ny mpanompo sampy sy ny tsy mpivavaka no miampanganao dia izy indray no miampanganao. Kristianina milaza tena ho kristianina ihany. Fahitana faefatra ny amin'ny fanaovan-jiro sy ny hazo oliva. Ndiny voalohany, ary niresaka ilay anjely niresaka tamiko ka namoa ahy toy ny olona foazina amin'ny tory. Natory indray zany ny foazin'ny anjely. Dia rehefa mba taitra ianao amin'ny alina dia mba jerijereo avy any fa sao dia efa anjely no mamoa anao ao zany. Dia nilaza izy mikasika ny Jerobabela ny amin'ny fahitana fahadimy ity, ny amin'ny fanaovan-jiro sy ny hazo oliva roa. Any amin'ny apokalypsy tsika dia miresaka be da be amin'ny fanaovan-jiro io sy ilay vavolombelona roa. Dia ny faefatra dia niteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho nanao hoe inona moa ireo tompo. Ary ilay anjely niresaka tamiko dia namaliko nanao tamiko hoe tsy fantarareo va ireo fa izao fa hoy izao tsy tompo. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe izao no tenin'i Jehova tamin'ny Jerobabela, tsy amikerina ampatanjana fa amin'ny fanahiko hoy Jehova tompony maro. Dia mijery izao tsika fotsy manga miaraka amin'ny saboaty manga tsara tarehy be zao dia tsy tamikely na avitantsika amin'izao fa tamin'ny fanahany inona dia meo voninahitra zany Jehova. Fa raha tsy nisy komity ny fahafolo taona, raha tsy nisy fiangonana mitairo ny fanahany Jehova tao, tsy nisy zao fotsy manga fandaminana mirindra mahafinaritra. Avy aty tena mahafinaritra be mijery antsika eny amin'ny toerana any. Mandramonge rehefa mirava daholo ka tsisy olona dia mankanisy eto anao mijery an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Fa mahafinaritra be mihitsy mijery an'ireo olona rehetra be fotsy sy manga eny ambony hatraty ambany. Dia ianao tsika zay meno amin'ny zao fotoana zao, tsy eto Lasora ihany fa eran'ny Antananarivo, eran'ny Madagasikara, hatreto ampitan-dranomasina. Rehefa sabata ary atao mangatsika iny andro dia manaova blouson mafana ihany aloha miala avy any. Na inona ny lokony na inona ny lokony. Fa rehefa tonga atao am-piangonana asoro zay tsy fotsy sy manga. Asoro teo ambony daholo amin'izay atao voakaikinao ao. Fa velao hipetraka tsara ny fotsy sy manga rehetra. Satria mahitatsika izao tena mahafinaritra be tena. Izao natao hoe tsy amikery fa amin'inona izy? Fa amin'ny fanahin'ny Jehova. Nitondra antsika nandritry ny folo taona zay raha ny herintsika efa nataon'ny fahavalontsika telo ninona tsika? Telo moka. Fa ny fanahy no mitondra dia izao. Ny amin'ilay orona taratasy manidina sy raha vehivavy ao anatin'ny vata famarana. Orona taratasy manidina sy raha vehivavy ao anatin'ny famarana. Za zany mampirisika antsika raha fa nytokantrano any mba vakio ty Zakaria iray manontolo ty fa ty motsaingotsaingotsika fotsiny fa tsy manana fotoana lava be tsika. Orona taratasy nanidina, inona tao anatin'io orona taratasy io? 9 hoy izy tamiko, izany no osona mivoaka hoe eny amin'ny tany rehetra, fa izay rehetra mangalatra dia hosoroana araka izany, aza rehetra mianiana dia hosoroana araka izany koa. Hoy le ozona ao anatin'ilay taratasy nanidina zany. 15 dia nivoaka ilay anjely resaka tamiko nanao tamiko hoe atipazo ny masonao ka jereo io mivoaka io. Dia hoy izaho, inona moa io? Ary hoy izy, io ilay vata famarana mivoaka e. Hoy koa izy, zao no tareny any amin'ny tany rehetra. Ary io no nisy vongam-piraka boribory na ingana. Ary io no vehivavy iray mipetraka ao anatin'ny vata famarana. Misy vehivavy vongam-piraka boribory zany ao anatin'ny vata famarana io. Fa hoy izy, faratsiana io ka dia natotany tao anatin'ny vata famarana io ary natotany teo am-bavan'io ny vato firaka. Dia natompo maso ka hitako fa indro nisy vehivavy roa nivoaka ary nahazo rivotra ny elany fa manana elatra toy ny elatry ny vano izy. Vehivavy misy inona io zany? Inona io zany? Anjely inona io zany? Lasa vavy io? Vavy io. Ary naingana eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ny vata famarana. Dia hoy izaho tamin'ilay anjely niresaka tamiko,
ho aiza nitondrany reto ny vata famarana ary izy tampo anaovana trano ho azy any amin'ny tany Sinara ary rehefa vita izany dia apetraka ao amin'ny fipetrahana izy. Misy zany ny anjely vavy ianareo zany mba mieritreretra fa mety aniry elatra koa ianareo vehivavy fa tsy dia ny lehilahy ihany zany no aniry elatra satria rehefa ho any an-danitra tsika nidina sa tsy anidina sy andeha avion tsika na andeha migy na andeha fusée fa anidina isy elatra zany ny lehilahy sy ny vehivavy anidina daholo zany fa misy ny anjely tsara misy ny anjely ratsy ary ny fahafito farany ina resaka ny fahafito farany Zakaria toko fahenina diny voalohany fahitana fahafito ny amin'ny kalesy efatra andininy fahefatra dia nanontany amin'ilay anjely nyresaka tamiko akana hoe inona moa ireo tompo ary ilay anjely namalika nilaza tamiko ireo no rivotra efatra ny lanitra zay mivoaka avy any an-tsananana teo anatrenin'ny tompony tany rehetra io misy soavaly mainty dia mivoaka makany amin'ny tany avaratra ny fotsy mivoaka manaraka azy ary ny sata mivoaka makany atsimo ary ny mena dia mivoaka ka mitady andeha hivovoina amin'ny tany dia hoy izy mandehana ianareo mivovoy zay eny amin'ny tany ka dia nandeha nivovoy teny amin'ny tany izy dia nitaraina mafy tamiko izy ka niteny tamiko hoe indreo ireo zay mivoaka makany amin'ny tany avaratra dia nampiolona ny fanahiko tany amin'ny tany avaratra zany hoe ny Zakaria zany dia nahita fahitana fito ary misy anjely nitondra hafatra tao anatin'izany fahitana fito zany nampiolona ny fifaliany voaka an'Andriamanitra rehetra dia jerevo koa dia fanoharana fahafito nataon'i Jesosy koa fa maninona koa moa fanoharana fito koa nataon'i Jesosy efa teny Maty 7:20 fa tsy nanao fanoharana 5 fotsiny izy na 8 no nataony fa naninona ny fito oratsika daholo le fanoharana fito reo vetivety Maty 7:20 tsika ao indray mivadika ny baiboly Maty 7:20 Maty 7:20 fanoharana fito nataon'i Jesosy ny voalohany ao amin'ny andininy fahatelo lazana ary nilaza zavatra maro taminy izy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe ino nivoaka ny mpamafy mba mafy fanoharana voalohany zany fanoharana momba ny mpamafy voa eny amin'ny lalana eny amin'ny tany ambony vatilampo eny amin'ny tany misy tsilo maniry eny amin'ny tany tsara zay ny fanoharana voalohany ny fanoharana faharoa ao andininy 4:20 ary nanao fanoharana faharoa koa izy zany ka nanao taminy hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray zay namafy voatsara tamin'ny tanimbary fa nanatory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary zay ny fanoharana faharoa fanoharana fahatelo andiny 1:30 amin'ilay vakitentsika amin'ny perikopy anao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tao an-tsaha fa kely noho ny voa rehetra izy ka rehefa naniry dia lehibe noho ny anana ka tonga azo dia avy ny voa voromanidina ka nitoetra teo amin'ny ratsany zay ny fanoharana fahatelo faefatra ny dininy 3:30 anao fanoharana hafa koa taminy hoe fanjakany lanitra dia tahaka ny masirasira zay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny kopa ny telo ny famarana mandrapahazo ny masirasira azy rehetra fanoharana fahadimy andininy 4:70 ny fanjakany lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha zay hitan'ny olona ka dia nafeniny ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivatra ny fananana rehetra dia nividy izany saha izany fa enina andininy 5:70 ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray zay nikatsaka vatosoa ary rehefa nita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivatra ny fananany rehetra ka nividy azy ary ny fanoharana fahafito farany andininy 7:70 ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny aratarina zay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazany rehetra rehefa feno izany dia nitarino eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony eo an-karona fa ny ratsy nariny dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjely ka navaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina dia atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any nisy fitomanina sy ny fikitroanify io zany andiny 1:50 efa azonareo ve zany rehetra izany dia hoy ireo taminy hoe eny dia andao reo raisitsika le vaky teny io amin'le vaky teny ange amin'le fanoharana nomena antsika dia ny hoe
ny fanjakan'ny lanitra ndraiky amin'ny telopolo zany tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafiny teny an-tsaha fa kely noho ny voarehetra izy kanefa rehefa naniry dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo dia avy ny voromanidina reraka mitoetra ao amin'ny ratsany. Ina moa ny sariny zany ity fiangonana lasora ity zany manamarika ny 10 taona hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Izy ity tamin'ny voalohany dia tahaka ny voatsinapy kely no nafafy. Izy moa ny tena mpamafy an'ity teto voalohany izy tsangana hoe izy eto zelo olona zany eto mandrosoanareo aty zany nareo zany mpamafy an'ireto tamin'ny voalohany vo inona nafafinareo tamin'izany voatsinapy inona kely kely ny atombohan'le voanafafy teto zany hoe firy zany mivavaka tany amin'ny voalohany tamin'izany izy amatadiny 5 ny angany tany amin'ny voalohany zao tsika tsy efa 700 mahery dia 1000 mahery ny tsika zao kely ny atombohany zao izy voatsinapy kely nafafy fa io voatsinapy iny lasa ngeza be dia lasa nipetrahan'inona rehefa avy eo izy ny vorona jereo reto vorona be da be mipetraka amin'le voatsinapy reo mipetraka reo daholo le vorona rehetrarehetra fa voromanga voromahery zay voromanga satria fotsinina ny loka fotsy manga zay voromanga rehetrarehetra zany dia mitiafa mafy dia mafy fa mafy miteka kely ny anganana fa dia lasa inona izy tena lehibe mazo toerana ianareo zany fa andray ny valy lasa anareo nareo fitahina manana ambiamby tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainy kely ny andohany fa inona izy am'izao fotoana zao izy lehibe ary nomena mission itsika amin'izany afatra zany amin'ny fanoharana io satria misy ny vary misy ny tsy parfary dia mitovy amin'io ihany ilay fanoharana faefatra mitovy amin'le fahatelo ihany le vakitenitsika teo hoe fanjakan'ny lanitra tsy tahaka ny masirasira zay nalain'ny vehivavy anakiraika nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandrapahazo ny masirasira azy rehetra. Fanjakan'ny lanitra tahaka ny masirasira nalain'ny vehivavy zany hoe itsika vehivavy koa zany dia tena manana anjara be da be ato amin'ity baiboly ity fa tsy mba atao kilabao na dia zao décoration tsika zao ny voninkazo tsara tare ny famataranandro tsara tare zao décoration zao raha tsy nisy vehivavy nanao an'izao tsy mivoaka amin'ny endriny sy fahatsarany daholo zao maneho ny voninahitr'Andriamanitra décoration mahafinaritra be nay zany hoe vehivavy tondra masirasira natao tamin'ny toerana anankiray la azo nasirasira daholo ny rehetrarehetra. Misy vehivavy mahery koa ato amin'ity fiangonana ity fa tsy dia lehilahy mahery ihany ny ato manao zavatra. Amen, halleluja. Misy vehivavy mahery ary tsy vozongozon'ny ororotany na tsofon-drivotra izany vehivavy izany fa tena manao ny asany tompo tokoa izany. I masirasira kely nalefanao iny lasa masirasira nahazo masirasira daholo ny rehetrarehetra zany hoe torohevitra ny ainga avy amin'ny vehivavy anankiray mety ny vinity samboady fotsy manga ty dia nahazo ny rehetrarehetra le fotsy manga dia mahafinaritra be mity ny samboady fotsy manga rehetrarehetra tena mahafinaritra be misy mijery antsika any tena hita hoe vehivavy tsara tare daholo tsika rehetrarehetra mahatahijery ny maso matsiriritra mahafinaritra satria ny fiangonana dia aseho takan'inona ozy izy vehivavy dia misy anjely koa ny vehivavy ozy izy mahafinaritra be nahazo ny masirasira rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra noentin'ity fiangonana lasora ity io masirasira noentina io nahazo ny lasora ray vohatra nahita ny fotsy manga ary tsy lasora ray vohatra ihany fa eran'izao tontolo zao ahita azy amin'ny internet. Halleluja. Nahazo ny fotsy sy manga izany le vakiteny nomenantsika avy tamina vehivavy ray manana toerana tsy andraikitra lehibe amin'ny fiangonana eo amin'ny tokantrano izany vehivavy izany ka raha mitondra ny masirasira izy dia azo an'izany ny rehetrarehetra hoy ny soratra masina. Joba 7:7 misy an'izay afatra zay. Joba 7:7 na dia kely aza noho ny andohanao
dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Dia ho tahaka izany koa ny ity fiangonana ety Lasora ity. Dia kely aza ny androany dia ho lehibe indrindra eto amin'ity faty Lasora ity fiangonana ity. Amen. Dia kely aza ny andeha amin'ity fiangonana Apokalipsy ity dia ho lehibe indrindra ty eto Madagasikara. Hatrany amin'ny farany tany no voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ahoana natongavana amin'izany fahalehibeazana zany ary ataontsika eo any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Asan'ny apôstôly toko 7:20 ny andininy voalohany any aloha ny raisitsika. Asan'ny apôstôly toko 7:20 andininy voalohany. Ary rehefa voavonjy izay voafantatra fa Melita no anaran'ilay nosy. Fa voavonjy tamin'inona moa izy ireo? Inona ny nahazo azy? Izany hoe ilay sambo zany dia tena natopatopany rivotra mifofofo ary tsisy nananteny ho velona intsony tao anatin'ny sambo. Tsisy nananteny ho velona intsony. Nandritry ny 10 taona zay nandehanan'ity sambo fiaran'ny Lasora ity. 7 taona nandehanan'ity sambo ity mafy ny tafidrivotra sa mora? Mafy izy zareo. Ary tao anatin'ny sambo aza dia mety efa nisy ny tsambikina miala tanatin'ny sambo. Nefa voalaza raha vao miala anatin'ny sambo ozy izy nareo dia manenina dia maty anareo. Hateneniny kapiteny sambo hoe aza misy avely tsambikina ny sambo reo hoy Paoly fa zay nitsambikinao dia vita any. Tamin'ny andron'ny Paoly nisy nitsambikina sa tsy nisy? Tsy nisy na ny ray aza. Ahoana moa ny tongony raha vao mitsambikina ireo dia maty. Le nitsambikina anatin'ny sambo anie dia izao hoe le sambo efa nomenina teny fikasany Paoly. Nisy anjelin'ny tompo niseho taminy fa tsy maintsy ho tonga any Roma ary tsy maintsy ho afaka amin'izao loza izao. Ka matoky ianareo ozy izy fa nisy anjelin'ny tompo niseho tamiko. Nanao hoe aza matahotra ry Paoly fa tsy maintsy hitsangana eo an-treny Kaisara ianao arindo efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Efa nomen'Andriamanitra anao izay olona miaraka aminao anatin'ny sambo io zany tsisy ho faty na iray aza na mahay milomano na tsy mahay milomano na zaza na antitra na tanora na manan-karena na mahantra. Ko matoky ry tompoko lahy fa mino an'Andriamanitra fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany. Matoky ozy izy ry tompoko lahy fa mino an'Andriamanitra hoe Paoly fa zay rehetra atao anatin'ny sambo dia tsisy na dio ray aza ho faty. Dio antsika izay rehetra izay efa niala ny sambo ny antso dia miverena nanomboka tany amin'ny Zakaria satria amin'i Jesosy miverena anatin'iny sambo. Rehefa hitanao fa manomboka atenda ny rano efa misotro rano tsy fisotro miverena angana anatin'ny sambo. Rehefa avy nandalo an'ilay rano manonja be izy tena safotofoto be ianao dia tonga ny famonjena dia mitovy miverina amin'ilay vakitentsika amin'ny Zakaria amin'izay tsika marana antsika azy. Ilay vakiteny amin'ny Zakaria toko 7 io dia tonga ny famonjena dia io tsy tonga ho azy ilay vakitentsika ireny. Ozy izy ilay Zakaria toko 7 andininy 12 miverena ao amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatitra manana fanantenana. Anio no anambarako hoe anonotra roheno anao aho. Anonotra firy? Roheno. Trangandray ary ny tanana fandray roheno tsika ao aho manomboka androany. Tanana roa mihitsy mandray zavatra roa. Fitahina miditra amin'ity tany Kanana ity. Alao vataovy malakilaky izy rehetrarehetra mihitsy aza misy avela tsy ho hitany sary. Alefaso any amin'ny internet any ry idéaly aza misy avela tsy hita amin'ny sary alefaso amin'ny internet ry idéaly. Malakilaky ataovy tsara ny tanana aza reraka mihitsy no tanana be reo aray roa afo tanana anankiroa lefotsabeo alefaso malaky hitahina alefaso menavana tsy mialatsiny malaky tsika atao ambony zay reraka dia mitsahatra ny fitahina. Ty fitahina mivotsa koa veraka za koa mba nanatra ny aho
anao vonjy za koa tsy mahazo fitaina roa avy eny ave asiviteka mafy Moses Jesosy tsy mbola mety finoana lehibe ohatry zany a asiviteka mafy voninahitran'Andriamanitra finoana lehibe nge zany tena tanana mihitsy no andray fitaina roa avo eny alova rano antsika lizy Zakaria 7 andininy 7 fa enjany koa Jota dia mandinga ny arian'ny alohany 9 ary ataoko toy ny sabatra lehilahy mahery ianao amen ary Jehova iseho aminy mandingana kely Jehova tompo itsokan-jomara 5 ary Jehova tompony maro iaro ireny dia ihinana ireny ka nitsakitsaka vatona tsamitady 6 ary hovonjeny Jehova Andriamanina ireny amin'izany andro izany toy ny olona izay ondriny fa ho toy ny vato satroboninahitra mamirapiratra eny amin'ny taniny ireny fa akory ny asony ary akory ny atsaratareny vary no aparoroka ny zatovo ary ranom-boaloboka kosa ny zazavavy samy mahazo daholo zany ny zatovo sy ny zazavavy satria fa nanandra tanana roa meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka tsangantsika hivavaka amin'izany afatra lehibe izany fa dia mahagaga ny asan'ny tompo mahagaga i Jehova Andriamanitra tsika io fa dia tena andray fitahina roa avo eno anonotra roa eno anao Jehova Andriamanitra ray eo efa tafaverina amin'izao fiangonana zao tokoa ianao halleloia misotranao ray eo satria efa tafaverina tamin'indra fotoko anao amin'izao fiangonana zao rehefa nibebaka tamin'ny ranomaso izao fiangonana izao dididry tamin'ny ranomaso nitaraina taminao ka dia nomenao ny afatra amin'izao fa folo taona ny fiangonana eto lasora izao fa efa tafaverina amin'ny Jerosalema tianao Jehova ary eto nanorenanao tranonao ary dia efa taforona tokoa izany tranonao zany Jehova ka dia atolotra ianao ny tera sy ny ata sy ny voninahitra mandrak'izay misaotra tompo fa nilaza ianao tamin'izany miantsoa indray hoe zao nolazainy Jehova tompony maro io ampampana ny fanambinana ny tanànako amen misaotra tompo amin'izany teny nomenao zany satria tsy hiverina aminao tokoa zany teny zany fa dia io ampampana tokoa ny fanambinana ny tanànanao ko dia atolotra ianao Jehova ndera sy ny ata ny voninahitra mandrak'izay misaotra koa tompo tamin'ny teny zay nomenao fa zay mikasika anay dia mikasika anakandriamasonao ka dia ianao no ampisehon'ny voninahitra ao sy ny herinao andringana ny fahavalona rehetra dia anao ary Jehova ndera sy ny ata ny voninahitra mandrak'izay izany teny rehetra izany ane dia mba ho tanteraka amin'ny fiangonana ka dia mba maro ny olona amin'izany fotoana izany ka hanao hoe araky ny voalazan'ny Zakaria mpaminany araky ny teninao Jehova zay manao toy izao hoe zao nolazainy Jehova tompony maro amin'izany andro zany dia isy folo-lavy amin'ny firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-dambany jiosy anankiray ka anao hoe mba andeha hiaraka aminareo izahay fa efa rena efa momba anareo Andriamanitra anao ary midera sy ny atra ny voninahitra mandrak'izay ny anaran'i Jesosy Kristy maty ny levina nitsangana araka ny sotra masina nangatana izany vavaka izany ho azy nidera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrak'izay halleloia amen asokafana rano fitaratra Siamo una bella lezione sulla fortuna. Lo faccio Roma,
ni tananao omakaratianao mietikawe andi ramechanao nembamiafe makitsikitavumakai nyudikutinakendemano simabukavi yakachakatania fanane fanemasina numarafane nakachakachamarina nenare amore retumakachani marapane marpana fijerane sunai yakekarliafana yakachakatania fanane fanemasina numarafane nakachakachamarina retumakachani marapane marpana fijerane sunai Sarona kana tamne zote zonet narom sudan zarak Israel ita ya nau kayaro namanya Jehovah ama mira kanta menamnona Jehovah kami na fuonau anan kanta menamnona Jehovah kan menon fia danana Mas pasti ramallah.